Adventist World Radio. Lay feon'ny fanantenana. Izay manakuaniwa ni radio manerantan. Lay feon'ny fanantenana ni tundrato kiazava. Kivy tanteraka ity tovolahy iray satria tsy nisy netina dia iray aza ny zavatra rehetra izay mikasainy atao. No heveriny mantsy fa hitondra zava-tsy ho azy zao zavatra ataony izao ary ahazo volabe tokoa izy amin'ny alalan'izany zavatra ataony izany. Indrisy anefa fa tsy nahomby izany ary dia kivy tanteraka ilay tovolahy nanjombona tery ny fiainany nanomboka teo ary na dia nivoaka ny trano aza tsy nataony intsony. Tsy te hiresaka amin'izan'izy izy ary tena namoy fo ny fijery azy. Indray maraina nefa dia nanantona ilay tovolahy ny reniny ka nametraka fanontaniana taminy hoe firy moa anaka ny enina ampiana telo? Gaga ilay tovolahy hoe zavatra tsotra toy izany ve dia anontanian-dreniny azy? Dia hoy izy namaly an-dreniny hoe sivirineny aho. Ary ny telo ampiana enina moa firy anaka? Hoy indray reniny nanoina ny tany. Hodry, fa ahoana koa ary izany neny izany? Mitovy ihany ane ny valiny izany ry neny, samy manome sivy avokoa. Hoy ilay zazalahy namaly an-dreniny. Hitanao tsara izany anaka? Hoy reniny jery anjanany sady niteny hoe mbola betsaka noho izay ny taremarika izay azo ampifanampiana azahoana isa sivy. Fa ny tiako ho fantatra ao dia izao, mbola voalay taremarika voalohany ihany ve ny nandramanao dia fa kivy sady ianao e? Aza kivy izany fa mbola betsaka anaka ny lalana ho diavinao. Ekena fa misy lalana mety amin'ny olona sasany tsy mety aminao, kanefa misy lalana mety aminao fa tsy mety amin'ny olon-kafa kosa. Ndeha tadiavo izay lalana mety indrindra anaka dia matokian'Andriamanitra fa misy antony avokoa ny zavatra rehetra matoa nitranga teo amin'ny fiainanao. Eny, misy tokoa mantsy lalana izay ataon'ny olona ho mahitsy, kanjo lalana mivarina amin'ny fahafatesana ny hafaran'izany, ka dia tsy avelan'Andriamanitra handeha amin'izany ianao rehefa manankina ny fiainanao aminy. Na dia verinao fa mety azy izany lalana izany. Fa izao no azo antoka ary teny fikasana izay azonao takiana amin'Andriamanitra izay tena tianao. Matokian' Jehova ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao. Maneke azy amin'ny alehanao rehetra fa izy andamina ny lalanao. Lalana mahafinaritra ny lalany ary fiadanana ny alehan'ny rehetra. Hazonaina ho an'izay rehetra mifikitra aminy izy ary izay rehetra mitana azy no atao hoe sambatra. Oapolana toko 7, 15 sy ny 9, ny 15 sy ny 19. Amen. Miteny ny Baiboly hanisan'andro no fonaina raisoao am-pofazamalaina fatomotrany andro izao. Sy mafy miady atrehina ity, maro ireo rafy maro mpamitaka an'ity. Sandranomaso no lalovana ety, sino feno ankaso no sarena fity. Atambo sy loza maro be no mitatao fa orine fijalina. Manjumbu na maza
izay ilay onjany fanantenana. Misy fanantenana azo amikirana, misy azavana zay mandefa taratra, misy rairay zay mahita mihety, mitsinjo sy mibanjina maniry arady. Jeso pambahery sy mpanomana tsy lavitra fa akaiky eo aninana, ny tanany mitsotra vada sy kankane, vononizy ny arampiana. Sarindrindra tena azo antoka Jesosy miady hoay, tsy misy tsony tahotra, tsy misy mampanahy Jesosy miady hoay. Jesosy miady hoay. Harena ny fahasalamako. Alio misoroka toy izay mitsabo. Dia mankasitraka anao manaraka trano ny fandaharana ara-pahasalamana, vokariny ny onjam-peo ny feon'ny fanantenana. Araka ny fanadihadiana nalaina avy tamin'ny boky fahalalana mahavonjina voaka ny UNICEF, dia ny atsasaky ny aretina sy ny fahafatesan'ny ankizy dia vokatry ny otrika aretina izay entin'ny sakafo hohaniny, na ny rano sotrony, na ny tanany maloto. Ary ny akamaroany moa ny aretina azo izany dia azo avy amin'ny diky ny olombelona sy ny tain'ny biby avokoa. Vahaolana mahakasika izany ary no nomany ny feon'ny fanantenana aroso anao eto, koa dia meno finaritra tompoko. Maro isika ireo aretina, indrindra fa ny fivalanana azo avy amin'ny otrika aretina entin'ny dikina ny tay. Raha miditra ao amin'ny rano izy, na ny sakafo, na mipetraka ny tanana, na mipetaka eny amin'ny fitaovana fampiasa ao an-dakozia, na mipetaka amin'ny toerana izay fikarakarana sakafo ireny otrika aretina ireny, dia tena mankarary tokoa. Inona ary ny vahaolana? Hoy ny voalazantsika hoe aleo misoroka toy izay mitsabo. Ka ny fepetra mahomby indrindra izany dia ny fisorohana ny fianaky ny otrika aretina amin'ny alalan'ny fanarinan'ny diky na ny tay eny amin'ny toerana voatokana. Satria araka ny voalazantsika dia ny ankamaroany ny otrika aretina azo dia avy amin'ny diky avokoa. Noho izany dia any amin'ny lavapiringa izany ny tena toerana tsara indrindra anarinan'ny diky. Diovina tsara ny lavapiringa ankoatr'izany, ary tandremana mba tsy handoto ny manodidina, ny toeram-ponenana, ny lalana ary ny toeram-pilalovan'ny ankizy, ny tain'ny biby. Tsy lazaina intsony moa izany ny tain'ny olona na ny diky izay ataon'ny olona tsy tokony hipetrapetraka eny rehetra eny, satria mitondra otrika aretina izay miteraka aretina maro. Raha toa ka tsy manana lavapiringa isika dia tokony ho lavitra ny trano fonenana,
tokony ho lavitry ny toerana izay atsakana rano fisotro, tokony ho lavitry ny lalam-bahoaka ary lavitry ny toerana izay ilalovan'ny ankizy ny olona izany ny mangery. Ary rehefa vita izay nataonao dia totovy avy hatrany ilay diky. Averina indray izany fa ny fepetra mahomby indrindra isorohana ny fianaky ny aretina dia ny fanariana ny maloto na ny tay na ny diky ho isika amin'ny toerana voatokana, ary ny tsara indrindra dia any amin'ny lavapiringa. Mila izany isika manamboatra lavapiringa. Lavapiringa ihany koa dia mila diovina tsara. Ankoatr'izay isika izay manana biby fiompy dia tokony hitandrina tsara mba tsy handoto ny manodidina ny toeram-ponenana, ny lalana fandehanan'ny olona, ny toeram-pilalaovan'ny ankizy amin'ny tain'ireny biby ireny. Raha toa ka tsy misy izany ny lavapiringa dia taovy lavitry ny trano fonenana, ny toerana fatsakana rano fisotro, atao lavitry ny lalam-bahoaka, atao lavitry ny toerana ilalovan'ny ankizy ny olona ny mangery. Dia totovana avy hatrany ny diky raha vao miala eo ianao. Ny diky rehetra izany, eny fa na dia ny tain-jaza kely aza dia misy otrika aretina avokoa ka mampidodoza. Izay dia hamafisina ary tsara mba ho tadidintsika mandrakariva. Raha toa ka mangery ny zaza ka tsy any amin'ny lavapiringa fa eny amin'ny toeran-kafa dia esorina avy hatrany ny tay ary ariana any amin'ny lavapiringa na alevina raha tsy manana lavapiringa ianao. Hamafisina izany satria matetika ny zaza moa izany dia manana fahazarana mangeringery eny rehetrarehetra eny, ka raha vao avy mangery ny zaza ka tsy tany amin'ny lavapiringa dia esory avy hatrany izany ary ario any amin'ny lavapiringa na aleveno. Dia aza dino mihitsy ny manadio matetika ny lavapiringa. Asiana varavarana tafona tsara, dia rehefa voadio dia akatona tsara ny varavarana ary saromana ny lavaka na tondrahana rano avy hatrany. Inona indray hoy ity filazana mipetaka eto amin'ny boropoky tany ity e? Hombavaky kely eringa aboana azafady fanentanana an'ireny mpianakaviana mananjanaka latsaky ny 5 taona ity ry mamamboty hoe ahoana ringa? Ho antsika menakavo mihitsy. Rehefa tsy misy lavapiringa ka tia angery ny zanakao dia manaova lavaka angereny ary totofy avy hatrany ny diky mba tsy hiparitahan'ny otrika aretina. Zatra tsy mihitsy anie le reny amin'ity mampangiry zaza ny akalamanjany ity e. Nefa reny diky reny hipetrahany lalitra dia manidina izy avy eo ary mipetraka eny amin'ny sakafo. Ny diky mihitsy makany amin'ny rano fisotroko. Dia sady mihinana izany ny mampinana ny tsy fihinana. Oka rere olona fa isaky ny te angery ny zanako dia anao lavaka kely angereny ary totofako avy hatrany izany mba tsy hiparitahan'ny otrika aretina. Dia ho ambaka ny saka ve ny olona e? Azo atao tsara ny misoroka ny aretina maro, indrindra fa ny areti-pivalanana izay mpahazo ny zaza indrindra raha mitandro ny fahadiovana isika. Koa dia manentana antsika mba hampiasa ny lavapiringa ary io any anaty lavapiringa ny diky dia mahazo manasa tanana amin'ny rano madio sy savony na amin'ny rano sy ny lavenina rehefa avy any amin'ny lavapiringa na avy mamafa zaza, melohany ampy sakafo zaza na ampinono na melohany karakarana ny sakafo. Tandreno mba tsy handoto ny manodidina ihany koa ny toeram-ponenanao izany ny lalana, ny vovo fatsakana, ny toerana filalaovan'ny ankizy, ny tain'ny olona sy ny an'ny biby. Oka isika izany mba hifanampy, isika mpiara-monina hampiasa lavapiringa ary hifanentana mba ho tia mitandro ny fahadiovana. Dia hatreto ihany koa aloha ny fiarahantsika tamin'ity androany ity. Namanao fanjaniaina sy ny teknisianina samy no nanomana ny fandaharana ara-pahasalamana izay natolotra anao teto. Tsarovy fa ny fahendrena avy any ambony madio aloha, hitahanao amin'ny fahazarana tsara nananao ane Andriamanitra. Ilay feo ny fanantenana. Téléphone 034 06 797 62. Heritage Singers. I will never be
same again. I can never return. I close the door. I will walk the path, I'll run the race, and I will never be the same again. I will never be the same again. I can never return. I've closed the door. I will walk the path, I'll run the race, and I will never be the same again. Fall like fire, soul like rain, flow like mighty waters, again and again. Sweep away the darkness, burn away the chaff, and let a flame burn to glorify your name. There are higher heights, there are deeper seas. Whatever you need to do, Lord, do in me. Glory of God fills my life, and I will never be the same again. The Voice of Hope. Fall like fire, soul like rain, flow like mighty waters, again and again. Sweep away the darkness, burn away the chaff, and let a flame burn to glorify your name. Fall like fire, soul like rain, flow like mighty waters, again and again. Sweep away the darkness, burn away the chaff, and let a flame burn to glorify your name. Fall like fire, soul like rain, flow like mighty waters, again and again. Sweep away the darkness, burn away the chaff, and let a flame burn to glorify your name. I will never be the same again. I can never return. I've closed the door. I will walk the path, I'll run the race, and I will never be the same again. And I will never be the same again. And I will never be the same AWR manolotra ho anao feo ny fonantena. Sotran'Andriamanitra indray isika fa tafahoana amin'ny alalan'izao onjam-peo izao, ankasitrahany indrindra ny fanjoinao izany miarabanao mirarisoa mandrakariva ny namanao lantory misy Joely no mitafa aminao namana samano eo amin'ny lafiny teknika. Mialoha indrindra ny iarahantsika mianatra ny soratra masina dia hivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara sy masindrindra izay any an-danitra, tsy hainay indray tsy hanandratra amin'ny feo anay, ka isotra hiterany voninahitra anao noho izao fahasoavan-dehibe nomenao anay izao, ka dia mahatratra izao andro anio izao
afaka miara mitafa amin'reto mpiaino reto dia manatrezo fotoana izao meno mivavakay noho ny amin'ny anaranao Jesosy amen. Ny Baiboly dia milaza fa ho avy Andriamanitra amarana ny tantarany tany. Na izany aza nefa Andriamanitra izay namorona izao tontolo izao dia manomana fiainana mandrakizay ho an'izay tia sy manombo azy. Ka izay indrindra no ametrahana ny fanontaniana hoe efa niomana ny amin'izany famaranana sy fiaviana be voninahitra izany ve ianao? Efa niomana amin'izany fiainana mandrakizay izany ve ianao? Tamin'ny taona 770 fa 420 volana aogositra tamin'izay taorian'ny nahaterahan'i Kristy dia nibalika tahaka ny mahazatra ny masoandro tany Pompéi, tanàna romanina manan-karena izay manan-karem-be tokoa tamin'izany fotoana izany. Tamin'izay fotoana izay dia niomana hipoaka tamin'ny torimasony ny volcan lehibe anankiray manana avo eo amin'ny 200 metatra eo natsoina hoe Vésuve. Ora fisakafoanana tamin'izay fotoana izay ka dia nigalabina tamin'ny sakafo latinina toy ny mahazatra azy ny ponina tao Pompéi, mikatona avokoa ny makasay fivarotana rehetra. Natsikaritra ny famantarana izay nalefan'ilay volkano ny olona sasany dia lasa nandositra. Nisy olona teo amin'ny 2,000 teo anefa no ny salasala dia nijanona tao an-tanàna. Tsy tapitapitra izay dia nipoaka Vésuve. Dia tahaka ny oram-batra vatra ny lavenina sy ny ranoka mamay izay navoaka ny lay volkano nandrakotra ny faritra rehetra. Taorian'ny loza dia hita fa ny valapatra sy ny varandotra na nenika ny lalana ny olona maromaro izay ny sasany mitana vaingam-bolamena teny an-tanany, ny sasany tratra teo amin'ny fandevenana ny volany sy ny fananany teny an-tanany. Ny hafa kosa dia maty teo ampamatrarana ny entany tao anaty sarety. Levona tao anatin'indray mpimaso ny tanàna ny Pompéi sy ny ponina tao aminy. Fa ny any voavonjy dia ireo izay nandao ny arenany mialoha ka nandositra ny tanàna rehefa nahatsinjo ny famantarana ny fipoahan'ilay volkano matsiravina. Ho avitro ny fipoahan'ny planeta tany. Ary rehefa tazana sahady ny famantarana ny fipoahan'ny volkano planeta tany izay honenantsika ity, ka fotoana kely sisa, kely dia kely sisa, izay tsy maintsy anambarana amin'ireo tsy mahalala ny fahamarinana ka andraisan'izy ireo fanapahan-kevitra. Milaza aminao zany ny tena na ankehitriny fa ho avy zany andro zany, ho avy zany andro zany. Voalaza ny boky Matio 4:20 dia ny andininy 7:20 ka hatramin'ny 7:30. Izao mivaky ny teny: raha vao afaka ny fahoriana amin'ireo andro ireo, ny masoandro dia ho amazinina ary ny volana tsy hazava, ny kintana iraraka avy any an-danitra ary ny herin'ny lanitra hozokizonina. Ary amin'izany andro izany dia iseho eny amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona ka dia tomany ny finerenana rehetra ambonin'ny tany ary hita ny zanak'olona avy amin'ny kery sy voninahitra lehibe eo amin'ireo lanitra izy. Ho avy Jesosy Kristy amarana ny tantarany tany. Ho avy Jesosy Kristy andray ireo olona izay efa vonina sy niomana ny amin'izany fotoana izany. Fotoana izay andraisan'ny tsirairay fanapahan-kevitra ankehitriny. Na ianao ifikitra amin'izao arena ny tany izao sy izao fafinaretana sandoka sy famirapiratana sandoka izay
alefa n'izao tany zao ka dia ho levina miaraka amin'izao tontolo rehetra zao. Na ianao iomana sy anomatena anomana amin'ny fanahinao andositra ny amin'izany faran'izao tontolo zao zany ka isafidy ilay lanitra vaovao sy ny tany vaovao sy ny tombo izay mipetraka ao anatin'izany toeran'izany. Mbola misy ny fotoana azonao andraisana fanapahan-kevitra hoe iandany amin'Andriamanitra venao ka ho voavonjy rehefa ho avy zany fotoana izany, sa iandany amin'izao fahafinaretana santoko izao ka hiara ho levina aminy mandrakizay. Fa ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe fa Andriamanitra dia tsy mahela ny teny fikasana izay ataony sasany fahaelany. Mety efa ela tokoa na inonao zany teny izany hoe ho avy Jesosy. Fa ny teny dia milaza hoe fa atombotra ny farany zavatra rehetra, atombotra ny farany zavatra rehetra ko miomana ianao. Tapony hevitra amin'ity anio ty, tapony hevitra miandany amin'Andriamanitra dia ho anisan'ireo olona izay voavonjy ianao ka afaka mandositra ny fahatezerana ho avy. Mino aho fefanandray ny fanapahan-kevitra sady ianao ankehitriny ka dia hita izany fiaviany Jesosy eny amin'ireo lanitra zany amin'ny mpifaliana ka hiarahira fiterana amin'ireo voavonjy marobe ary hiara-mipetraka amin'Andriamanitra mandrakariva araka ny voalaza hoe dia ho any amin'ny tompo mandrakariva isika. Andriamanitra ny hitanao, hitany fanapahan-kevitrao, anomesainanao ka hanapahan-kevitranao fa hiandany amin'Andriamanitra dia ny anio. Amen. awr malagasy@gmail.com. Tarika ambasadora ny androko ny fiainako nao lafa na foy omeko anao atolotro anao miarenako fananako ny fitiavako omeko anao atolotro anao miasa ny tanako ny hery ananako atolotro anao iray anompoko anao ny foko sy saiko eniatra miniaiko atokako anao iray anompoko anao. zay lay onjany fanantinana reo avako sy namako iriko Jesosy ompanomponao anarakanao anolotra ny fiainany eo an-tananao tsy alaminao na ino nanso ny asa ny tanako ny hery
miaiko enyatra mimiaiko atokako anao riray hanompoko anao atokako anao riray hanompoko anao. Eo ampanarahana ny fandaharana vokarin'ny radio feon'ny fanantenana ianao, aza miala fa mbola mitoy ny fotoanantsika. Misaotra tompoko. Mahazo fahendrena, mahazo fahalalana, fianarana sy fanabazana androtany ty tanindrazana fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena narena zaro tsy maharitra fa tsara manao zery lavitra ny fianarana re azatsanina fa manomanana olombanina. dia namanao ndre mba vonjyarina avy ihany zao mandondombaravarana zao e. Ary io ihany koa ny namana samma zay mikarakara andafin'ny teknika, miara tonga mitokantranonao zay mirahalahy, miara tonga ny mitoerana zay misy anao zay mirahalahy, ary na ny anatin'ny fiara taxi be anao zany am'izao fotoan'izao, na anatin'ny taxi kely, na any ampandehanana ka misy fiainona radio ny sofinao, na any an-tsaha, na any ampandrina any, dia naizanaiza misy anao amty ora ity, dia mirabanao zahay, ary mirary mba hita fafinaretana sy andray lesona sahaza tandrifiny tsaranao amty androany ity. Ny lesona zay mbola voizitsika moa zany de mikasika atsika olombelo ty, fa mafinaritra loatra ty olombelo ty, ary tsara de tsara ny namoronan'Andriamanitra azy. Saingy misy tsirambina zay ataotsika mikasika an'io tenatsika io, ary misy zavatra tsy mety, tsy mifanaraka mihitsy amin'ny sitrapon'Andriamanitra zay anaovantsika an'io tenatsika io. Ka ny fantanina mipetraka aloha dia mbola mitoy ihany hoe raha toka tian'Andriamanitra ny nampaharitra ny zanak'olombelona teto amin'ity tany ity, dia mba ahoana kosa ny amin'ny taranaka izay tokony ananany. Fanontaniana lehibe de lehibe mihitsy zay, ary zany ny fanontanian'ny tanora rehetra ankehitriny, indrindra moa ny tanora zay tsy mbola manambady, dia tonga ao anatin'ny saina hoe fa ahoana marina tokoa moa zany, inona ny dikan'izany hoe anambady izany. De vakitsika ny Genesis 2:2 ary ny 2:20 tapany 2. Rehefa nasaina ny asa i Adama, nanome anarana ny biby rehetra sy ny voromanidina rehetra sy ny biby dia rehetra izy, de zao tsy nahitana iray akory tamindreo mba mety ho vady sahaza azy na hoe mpanampy tandrifiny azy, satria tsy miteny araka ny fiteniny, tsy mietsika araka ny fietsiny, ary tsy misaina araka ny fisainany izy ireo. Nalahelo Andriamanitra nahitan'izany, ary de hoy izy eo amin'ny 2:20 hoe ary Jehovah Andriamanitra nanasondria tory andra-lehilahy, ka dia natory izy, dia naka ny taola tehezany anankiray izy, ka nanakombona nofo ho solony. Io zany ny tena lakle nanambara ny fomba ny avin'ny namana mpanampy na mpanampy tandrify na vady sahaza ho an'ny lehilahy, ho
ho an'ny adama izany. Ary eo ny manamarina ilay famorona izay nataon'Andriamanitra voalaza tery amin'ny Genesis toko voalohany, ka ny 7:7 manao hoe lahy sy vavy no namoronany ay n'Andriamanitra ny olombelona. Ka ny lahy zany nefa teo aloha i Adama, zay ny fatatsika tsara zay. Ary rehefa aveo dia anao ny vehivavy Andriamanitra. Zao no nataon'Andriamanitra araky ny voalaza teo. Jehovah Andriamanitra nasondriatory andra-lehilahy. Io nasondriatory dia tena misy heviny be dehibe izy io, fa ohatrany hoe nanisy anestezia, ohatrany hoe nahavariana ny sainy, ka rehefa variana be ny sainy dia matoro azy. Asa ianareo raha mba manamarika an'izany, fa rehefa mijery fahita lavitra elaela eo ka lavalava ny zavatra jerena dia mikipo azy ny maso. Mety hoe vizana aloha, mety marina zany, kanefa raha ny marina dia zao, raha mitoemitoe iny dia mikipo tena matoro mihitsy ary tsy malala inina intsony. Be dehibe ny olona matoro eo ampijerena televiziona, satria rehefa variana ny saina dia manjary matoro ny vatana. Ary le nahasondritory io zany dia nafantok'Andriamanitra amin'ny zavatra anankiray izay izy ihany nahalala azy tamin'ny fotoana io, ny sainy Adama, dia nanjary natory izy. Mety ho hira io, zay mantsy ny fanao amin'ny zazakely dia anaovana hira fampatoriana. Mety ho tantara io, tsika mananjafy kely dia mahalala tsara n'izany, fa rehefa anaovana tantara ny ankizy dia eo dia variana dia matory. Ary nefa koa mety ho tena zavatra hafa io, mba tsy andrenesan'ny Adama maharary rehefa hotsoahana ny taolana. Io zany ny atsoantsika amin'ny fomba moderna hoe anestezia. Ary nahoana raha no voaterina anao an'izay Andriamanitra? Satria ilay nofo sy taolana zay nofofon'ny fofonaina tamin'ny voalohany ka velona, ny atao hoe velona zany dia mahare maharary. Raha tsy mahare maharary tsony ianao dia efa kotiny maty. Reny olona marary mafy reny rehefa tsondron'ny dokotera mifaladiany eo ka tsy re tsony zany dia efa kotiny maty. Na atao hoe tsy maty ara le olona, fa raha ohatra faritra eo amin'ny vatany tsy mahare nainina tsony, tsy mahare marary, tsy mahare mafana, tsy mahare nini, dia efa maty ny faritra iny. Ny akabeazan'ireo tapaka lalan-drà moa dia mahatsapa tsara an'izany. Ka raha ohatra tena tsy mihetsika mihitsy ilay faritra zay atao hoe nisy ny fahatapahan'ny lalan-drà, dia midika zany fa efa maty iny, tsy mahavita ininina tsony, tsy afaka mivelatra, tsy afaka mikombona, tsy afaka mandray nininina, ary tsy mahatsapa na inona na inona. Ka nataon'Andriamanitra manokana mihitsy ity fampatoriana andray-lehilahy ity, mba tsy andrenesany tsy ahitany indrindrindrindra ny zavatra zay ho ataony. Mety tsy anaiky Adama, raha toka ny tabatabazana ndray avelo fa esorina kely le taolanao anankiray io, mety tsy anaiky mihitsy izy, fa mety ho ady sy tolona. Zavatra nety hitrango zany. Tian'Andriamanitra atao surprise ho an'ny Adama ity namany ity, satria rehefa nahita ny reto le biby zay nandroso teo anoloana izy, dia hitan'Andriamanitra ny somary akiviny Adama teo amin'ny faharerahana, teo amin'ny asa be zay nataony, kanefa dia tsy mba misy izarany an'izany toe-javatra zany. Iza moa ny izarany hoe zao nanaoviko ny anaran'ry bibidiry, marina fa teo Andriamanitra, eo ny anjely fa hafa ihany le hoe mitovy aminy no iresahany, ka hanambarany an'izany vetsovetsom-pony sy mba mahafinaritra tao-pony zany. Na itsika olombelona ary dia mahatsapa an'izany. Na tsara toa inona ny biby zay miaraka amintsika ao an-trano ao, ny saka zany na alika zany, hoe mahafinaritra kely, dia mba resadresahana kely eo arak'izay mety eo, kanefa dia tsy mahazo nininina indraindray, fa vitsy dia vitsy ihany ny zavatra azony, kely dia kely ihany ny zavatra fantany. Dia zay no nanaovana ny namana nampanampy tandrify. Mazava tsara le tandrify, zany hoe le sahazy zany aloha zay dia mety aminy. Ny tandrify dia hoe tena raha amin'ny voambolana
ataontsika zao de mitovy saranga aminy ary tsy ampy anefa zany fa tsy resaka saranga fotsiny io fa tafiditra ao ny hoe fifampitan'ny eritreritra, fifampitan'ny toe-po, fifampitan'ny toe-tsaina ary ihany koa mifampitan'ny etaeta maro samihafa. Ka tokony ho tsapatsika tsara zany ny hevitra zany toe-javatra nataon'Andriamanitra zany fa manana hevi-dalina tena tsy takatry ny saina ary nefa de nitondra zavatsoa ho an'ny taranak'olombelona. De andehary fa hojerentsika amin'ny fotoana manaraka nitoyan'izany resaka zay ataontsika izany raha sitrapon'ny tompo de ho toizantsika izany famakafakana izany. Veloma tompoko. AWR boîte postale 700 Antananarivo 100. Tarika feo iray ny fanamadiana de tsy mba kilalao ka andramandramana sy olalao atao fomba fanao itety ny onja mahery ny tany satria tsy manampy afarany ny fitiavana no tiako lazaina fa foakerono mitambatry iray iaraka mandrakizay iara mambina sy anolokolo itety itony tontolo ny fitiavana de ravaka aira mamelona ny fikambanan'olondro ny faneriko Jeso hanomezay rehetra fity miaina sy velona trany tsy miovana manapetra ny fanamadiana de zavatra soa ny firaisampo sy firaisana say zany no tena ilaina zay lay onjany fanantinana namorana sarotra azambakivy fizany no fanalahidy ny adiady mazana de misy ny fifandeferana ihany anefa
tsika manan'olondo ny faneriko jeso hanomeza rehetra fitiny aina sy velona trany tsy miovana nanapetra faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny feony fanantenana sy ny departementany sekoly sabata misaotra an'andriamanitra isika nomeny tombonandro tsy tongatonga ho azy ny fahafahantsika mahazo andro anankiray vaovao isan'andro fa fanomezana avy amin'andriamanitra izany tsy hoe tsy maintsy mahazo an'izany na ianao fa fanomezam-pahasoavana izany ary tokony isorantsika an'andriamanitra isan'andro vaovao isa-maraina ho ny tenin'andriamanitra izany famindrapony amintsika izany dia tafaraka aminao eto indray amin'ity anio ity ny mpiara-mianatra ny tenin'andriamanitra aminao Elion Andriamitansoa inona no atao rehefa tapaka ny fanambadiana vokatry ny fisaraha-panambadiana izany inona no atao anatrehany izany izay indray no fanontaniana mipetraka ary irahantsika mijereto amin'ity anio ity be diaibe ny vokatry ny fahotana nandratra ny fiainantsika olombelona nandritra ny taranaka ny fandimby ny fahotana ary anisan'ny simban'izany fahotana izany ny ankohonana misy zavatra anankiroa lehibe izay naoron'Andriamanitra tany ampendohana izay lasibatra satana manokana tsy inona izany fa ny fanambadiana sy ny sabata raha vitany mantsy ny manongotra ny sabata dia ho vitany ny ilaza amin'ny olona rehetra fa tsy nisy mpamorona izao rehetra izao nefa fantatra aza f'Andriamanitra namorona izao rehetra izao dia mbola alefany foana ny fampianarana diso fa tongatonga ho azy izao rehetrarehetra izao ny mahampamorona an'Andriamanitra mihitsy ny mahatonga azy ankahala ny sabata izay tsangam-bato ny famoronana takan'izany koa ny fanambadiana io zany raha vita ny manapotika ny fanambadiana izay fony ny fiarahamonina dia apotika ihany koa ny fiarahamonina ka anisan'ny zavatra anankiray mampalahelo kanefa dia hita atraizatraiza maneran-tany tsy voafehin'ny teknôlôjia sy ny fahaizana mikasika ny fiarahamonina ny fitomboana tsy miato ny fisehan'ny fisaraha-panambadiana mitondra ratrapo any ankonana anankiray ny fisian'ny olona anankiray izay maty eo anivon'ny fianakaviana tahakan'izany koa ny fisaraha-panambadiana ary ny ankizy no tena voamafy indrindra amin'izany kanefa dia tsy misy afa-tsy fitiavan-tena no antony marobe samy hafa ny fihetsehpo tsapan'ny olona izay miaina amin'ny fisaraha-panambadiana ny alahelo ny voalohany indrindra amin'izany mety aharitra mambolana na matonany mihitsy izany tsy vitsy ireo matsapa tahotra mikasika izay mety hitranga amin'ny ho avy ateraka izany fisarahana izany ny tena voamafy ary rehefa andresantsika teo dia ny zanaka ny ankizy izay mitondra olana tsy tapesipeseny eo amin'ny fiarahamonina inona moa no ampianaran'ny baiboly antsika mikasika an'izany hoe fisaraha-panambadiana izany ao amin'ny Malakitoko 2 ka ny 9 fa 40 Malakitoko 2 fa 40
fa halako ny fisaoram-bady. Ahoana izy? Halako ny fisaoram-bady hoy Jehovah Andriamanitra ny Israely. Dia izao ny toyiny, halako ny fisaoram-bady sy ny fanosenana fampahoriana amin'ny fitafiana ho Jehovah tompo maro. Ko tandremo ny fanahy ianareo, aza mamitaka ianareo. Dia vakitsika koa izay voalaza ao amin'ny Matthieu 5, Matthieu 5 ka ny 2:1-3, Matthieu 5 ka ny 2:1-3 sy ny 2:3. Fa izaho kosa milaza aminareo hoe izay rehetra misaotra ny vadiny, zany hoe misaraka amin'ny vadiny, afa-tsy noho ny fijangajangana ihany dia mampijangajanga azy. Ary nazovo manambady izay voasotra dia mijangajanga. Dia izao koa ny voalaza ao amin'ny Matthieu ihany, Matthieu 7, Matthieu 7 ka ny 9:9, Matthieu 7 ka ny 9:9. Ary hoy Jesosy taminy, miamafy ny fonareo na mielany Mosesy anareo isaobady, zany hoe ho afaka misaraka, fa tamin'ny voalohany dia tsy mba toy izany. Mbola azonao vakiana koa ny Korintiana 1:7-11. Mazava zay voalaza teo. Ekena fa misy ny toe-javatra izay tsy azo anoarana, fa mitondra fiadanam-po ho an'ilay raha matondray aza ny fisarahany tamin'ilay rangahy satria maty vono izy ohatra. Fa amin'ny ankapobeny ny izay ny voalaza, halan'i Jehovah ny fisaraha-panambadiana. Ny fiangonana amin'ny matoerana fanavotana izay ampiasain'ny Kristy azy dia manana didy hanao asa fanompoana ho amin'ny mambra, ary misahana izay rehetra mahakasika ny maolona ny mambra, karakara ny tsirairay mba ahafahany rehetra mitombo amin'ny fiainana kristianina mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra mematotra trany. Anisan'ny toe-javatra anankiray tsy maintsy hatrehan'ny fiangonana, satria tsy mbola anjely akory ireo olona mivavaka ao amin'ny fiangonana ireo, fa olona izay mbola miady mafy ihany koa amin'ny fiainana, mbola miady amin'ny fahalemena samihafa, ary izay ny fiangonana hôpitaly fanasitranana. Anisan'ny olana mety mitranga ao amin'ny mambra sasantsasany ny fisaraha-panambadiana. Inona ny tokony ataon'ny fiangonana eo anatrehan'izany? Tsy afaka mikipy ny maso, fa tsy maintsy mandray andraikitra. Rehefa tandindomim-paharavana ny fanambadiana anankiray, dia tokony hanao izay ezaka rehetra azony atao mifandrindra amin'ny foto-kevitr'Andriamanitra momba ny fanarenana ny fifandraisana rava ny mpivady, miaraka amin'ny fanampin'ny mambra ny fiangonana na ny fianakaviana izay manao fanompoana ho azy mivady, mba aombiazan'ilay fampihavanana izay atao azy ireo mba tsy ho tonga ny fisaraha-panambadiana. Asa ny fiangonana izany, fa tsy sanatria rehefa misaraka vao miditra tsehitra, fa rehefa mananotanina mihitsy vao mananotanina ilay fisarahana, na koa hoe misy fifandirana izay tsy vitan'izy mivady tsony ny mandamina azy, dia tokony hiditra ny fiangonana ho mpampiavana, tsy ho mpitsara, mpiandany amin'ny ankilany na ny andaniny, fa ampiavana. Ahoana hoy ny voalaza ao amin'ny Galatiana 5:1 ka ny 9:1. Galatiana 5:1. Ry rahalahy, raha misy olona azony ota tsinahy aza, dia atsanganinareo izay manana ny fanahy amin'ny famorana izy, ka mievera ny tenanao fandrao ianao koa mba alaim-panahy ihany. Amin'izany toetsaina izany zany no entina anatanterahana ilay fampihavanana. Na dia noho ny fijangajangana zany mety mahatonga n'ilay fisarahana, ary fomba anankiray ahafahana manamarina ny antony isarahana, dia hitantsika tsara ny zavatra nasain'Andriamanitra nataony Hosea, fa olona mpijangajangana sainy novadiana, ary nisintaka tamin'ny matetika izany vehivavy izany, kanefa nasain'Andriamanitra nampodiny hatrany. Dia takan'izany ny tian'Andriamanitra ho atao ihany koa, satria endrika anankiray tiana anehoana ny fitiavan'Andriamanitra ny fiangonana, ny mambra ny fiangonana izay miataka aminy, misintaka aminy izany, kanefa averiny hatrany hatrany. Amin'izany toetsaina izany no entina koa anatanterahana ny fampihavanana ho an'ireo izay mitady hisaraka eo anivon'ny
fanambadiana. Ny fiangonana adventista mitandrina ny andro fahafito maneran-tany moa dia manana sampana mihitsy eo anivon'ny fiangonana mididi ny fiainam-pianakaviana ary misy boky taridalana tena tsara dia tsara tokoa izay natao hitaizana ny mpivady, misy fanofanana tsara ao amin'ny fitaizanany ankizy sy ny fisorohana ny fisaraha-panambadiana. Dia misy taridalana tsara ihany koa fandarana asa fanohanana ny tokantrano rava sy ireo olona ny sara-panambadiana. Mario tsara fa tsy nasaina hitsara isika na iandany fa hampahery sy hampiavana. Raha tsy maintsy misaraka moa izy ireo dia mila manao fandaminana mihitsy ny fiangonana hampahirezana hanohanana ireo izay nisaraka, fa tsy avela fotsiny amin'izao satria misy ady mafy atrehany eo amin'ny fiainany vokatry ilay fisarahana. Misaotra an'Andriamanitra isika fa manome antsika torohevitra sy vahaolana amin'ny lafi-piainantsika rehetra mihitsy Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny. Ka dia manasa anao izay mbola hiaraka aminay eto hatrany, andinika ny tenin'Andriamanitra isika ary ahita vahaolana avy amin'izany tenin'Andriamanitra izany mikasika ny lafi-piainantsika rehetra. Mandra-piona vetivety ary tompoko. Adventist World Radio, the voice of hope. Tapitra treto ny fiarahanao tamin'ny radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Azonao atao ny mamerina miaino na maka mahimaimpona ny fandaharana narahanao teo amin'ny fotoana rehetra ilanao azy. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. www.awr.org. Mandrapitafa indray ary.